fitsidihana ny eto Fort-Dauphin zany indrindrandrindra raha amin'ny lafiny fizahantany dia ilaintsika ny mampiseho ny tantarana toerana iray mandreo vahiny mandalo. Izy ity moa toerana caméra mille fa ny fiaraha-miasa moa zany no apetraka ny eo amin'ny fizahantany sy ny eo ministère culture ihany koa izay miara-miasa fa ny musée dia natao any musulman ary sokafana ny musulman ka izay rafitra reo mapetraka amin'izao fotoana mafana mandamina ny fidirana atao amin'ny musée mba afahany ny miaramila ihany koa fidiram-bola ho an'ny miaramila koa natsarany tanànany fa fidiram-bola ihany koa ho amin'ny taontsika hoe ny tanàna eto Fort-Dauphin zany. Manana ny tantarany raha teo ny Conflacour teto ohatra no nanondranana ireo babo avy any atsimo izay namidy tany ivelany. Hitanao Tolaniaro ihany isika ny tanàna ny Tolaniaro izay misy ny fiovana endrika tokoa noho ny finitetikasa lehibe amin'ny fitrandrahana arenakibony tany any an-toerana. Misy ireo dingana efa tontosa tamin'ny taona 2024 iny araka ny nambaran'ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna ny Tolaniaro. Eo ihany koa ny dingana tsy maintsy hatrehana amin'ny taona 2024 ity na dia teo aza ny olana ny anjady tamin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany sy hoarantsika indray ny mikasika izay lafinjavatra iray izay. Tamin'ny mpanao gazety ny PDS ny tanàna ny Tolaniaro ny faran'ny taona 2024 teo. Tamin'izany no nanaovany firariantsoa ho an'ny vahoaka sy nanaovany tombanezaka ny asa vita iny taona lasa iny. Ekena hoy ny PDS fa mbola betsaka ny ezaka ho amin'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny tanàna. Nambarany fa misy amin'izy ireo no miankina amin'ny vahoaka. Somary nanansakotra ihany ho izy vao mahazo anjara tamin'ny Tamberimbidy avy amin'ny fanondranana Fasimainty ny commune ambanivohitra Tolaniaro. Na dia maro aza ny ezaka natao dia azo lazaina fa mbola tsy tratra ny tanjona. Mbola ahitana fako sy loto miangona ety sy eo. Ny antony misy olana kapobeny, olana ara-toesaina sy fanabeazana. Ary misy ny tsy fandraisana andraikitra eo amin'ny tsirairay no toedra raha-pirenena Ramalala dia mbola tsy nahazo fiara benina na camion benina fa naniam-pako na baka ordure koa izay tokony homeny pic pour l'intégrer de croissance isika eto Fort-Dauphin. Ny tracteur akangasisana anambolana tsisy atavela nefa dia simba ka tsy azo ampiasaina intsony. Momba ny Tamberimbidy ampatsiahivona fa isika commune Faradofay dia tsy mba nisy an'ireo saika homena Tamberimbidy na redevance minière avy amin'ny QMM satria tsy toerana misy fitrandrahana mivantana hono sakana amin'ny pointemanina amin'ny fikarakarana ny tanàna nefa izany. Na izany aza azo lazaina fa mihatsara ny fitantanana ny commune satria maro ny zava-bita. Profon'ny ezaka ny fanomezana tambin-karama ny mpiasa tao amin'ny commune ny faran'ny taona teo ankoatra ny karama volana Desambra. Nosokafantsika tamin'ny fotoana izay fifampiarabana teny iavoloha ny voto amin'ny tialina ity ary ho faranantsika ihany koa mahakasika ny fifampiarabana izay mandeha amin'izao fotoana izao miandoha tokoa ny taona 2024 ary dia maro ireo orinasa na sampan-dra-panjakana no mifidy ireny toerana filanonana ireny anaovana izany. Toerana iray vao nisokatra tsy ela ny ANC etsy Ivato ary dia isan'ireo ifandrombahana tokoa amin'izao fotoana izao fanadidiny rahana amin'ny miora ary ny eny amin'ny sariny Siderika Razafindrakoto. Efa ifandrombahana sahady ireo hevitra ny filanonana eto amin'ny ANC interne eto Ivato. Efa fentanteraka zao ny programme mandritra ity volana Janoary ity. Tamin'ny fotoana mandalivana teto dia ireo départementa teo anivon'ny secrétariat général ny ministère mitetitona-panjakana no lanonana teto.
dia nahasarika ireo departemanta teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tebim-bola-panjakana ary natonga azy ireo tsy oleo ny korana eto ny fiovaovany fanaingonany trano ny intérieur design izay matianina manokana momba izay décoration izay no midraikitra izany eto amin'ny ANC. Ambonin'ireo rehetra ireo dia ny fiovaovany sakafo ihany koa izay ataotry chef Loketo atao daholo eto na buffet na menu tahaka ity natolotra teto ity. Rehefa rotsirotsiny hira vehinyireo matianina ihany koa dia feno tsara ny lanony eto amin'ny ANC. Igny koa namarina fotoanantsika tamin'ity alina ity sao nareo nanaraka ny vovoatra amin'ny farany rahampitso toy ny faran'ny herinandro dia ny namana lanto malala rasata nanolotra ny vaovao ny fiteny malagasy manomboka amin'ny alatsinainy kosa dia Erakoto Malala no iaraka amintsika eto ny tena mametraka ny mandram-pianao manaraka